Isan'ny lasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Fredy tao mananjara ihany koa ny toeram-piasan'ny postra malagasy. Nisy ireo fitaovana simba ary nisy tamin'ireo mpiasa tao ihany koa hanotra boiny. Tsy vitany hoe ny toeram-piasana fotsiny no jerenay fa jerena ihany koa ny fahavoazan'ilay mpiara-miasa tsirairay satria dia nisy ny rava-trano teto nisy ny tena hoe vao mafy mihitsy ireo mpiara-miasa ireo taoriana ny fandalovan'ny cyclone Fredy teto mananjara teto ary indrindra ny fitondrana ny voatsirambin-tanana mba ho fankairezana sy fanampiana izy ireo amin'izao fahavoazana nahazon'izy ireo taty mananjary tamin'izao fandalovan'ny cyclone zao. Mankahery ny mponina teto mananjary ary mankahery indrindra ny mpiara-miasa aty amin'ny faritra Vatovavy izay nandalovany ny cyclone Fredy. Ny fahasimbana ara-pitaovana no tena goavana, anisan'izany ireo trano fonenana. Ekena moa fa dia tena mafy dia maty tokoa ny fiatrehana n'iny cyclone iny satria dia nisy dégâts ihany zany aloha zany teto anivon'ny birao satria dia nahitana vakivakina fitaratra vaky, tafo mitete sy ny fasika zany. Ny fasika moa zany tena raha malala satria dia tena tafiditra hatrany an-trano ilay fasika tena nanafio be. Zany hoe tsy mora zany niatrika an'ilay izy fa isaorana Andriamanitra velona nahasoama tsara daholo ny mpiara-miasa rehetra. Fisaorana sy fankatelemana natolotra ho azy ireo tamin'ny zavatra rehetra izay nataony sy natolony ho an'ny mpiara-miasa tsirairay avy eto Mananjary. Anomboka tsoela ny fanarenana ny fahavoazan'ny toeram-piasana araka ny fanazavana hatrany. Miverina misokatra ihany koa ny postra eto Mananjary manomboka ny Alatsinainy 17 Febroary 2024.